Dia mba kosa mahakasika ny finoana tamin'ny fomba manetriketrika no nanokafana ny jobily voalohany atokopira Analakely na ama tetsy amin'ny FJKM Analakely omaly aritra eritaona izany fankalazana izany maro ireo hetsika izay anamariana moa ty tsingeritaona ity. Tamin'ny fomba manetriketrika no nanokafana ny jobily voalohany atokopira Analakely na ama omaly tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely. Naompana tamin'izany fotoam-pankalazana izany ny fanampom-pivavahana atao atoerana. Aritra eritaona be izao ny fotoam-pankalazana ny jobiliny ama. Maro ireo hetsika entina anamariana izany. Feno 20 taona tokoa ankehitriny ny atokopira Analakely na ama. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika na hatratra izany. Ny 20 taona izay voavy natrehantsika teo zany no atao hoe fanokafana ara-pomba mpiangonana ny fankalazana. Mahatonga ilay teny hoe fankalazana ara-pomba mpiangonana dia satria raha ara-banimpotoana hitondrana azy zany dia efa nanomboka tamin'ny décembre 2014 ka ary tsy hijanona raha tsy amin'ny décembre 2015 fa ny androany zany ilay teny hoe fanokafana azy tany amin'ny décembre 2014 tany dia concert de Noël nanomboanay azy dia tamin'ny février dia nisy famelabelarana mikasika ny antsoina hoe ny aim-panahy ao anatin'ny iran'ny fiangonana zany hoe fiomanana sy fanomanana daholo zany. Aloha indrindra ny akaiky indrindra dia ny concert de Pâques amin'ny Pâques moa zany araka izany anarany zany. Dia amin'ny volana Mai misy concert karakarain'ny tarika Datarabelona. Marina moa fa Datarabelona zany dia mpikambana feno eto amin'ny atokopira ama Analakely. Dia mandritry ny volana avril mai juin zay dia anao opération samihafa, opération soupe, opération sakafo zany dia izy koa any amin'ny faraparan'ny taona any ny bus. Amin'ny volana oktobra ho avy zao kosa nivon'ny fankalazana ny jobily voalohany atokopira ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Inona moa tena ho atao amin'izany? Voalohany indrindra aloha dia ny fahatsiarovana fanomezana lanja ireo izay tarika ny ama mbola misy izay namorona azy mbola velona ankehitriny dia omena fotoana manokana izy. Mbola eo ihany koa ireo atao hoe filoha ny fanesy ka mbola velona nandritra izay vanim-potoana iainana izay mena fotoana manokana ihany koa izy. Dia mena fotoana manokana toraka izany koa zareo mpikambana tranainy. Dia mbola misy ihany koa ireo mpamorokira izay mbola velona. Tsara marina mantsy fa anisany manana ihany ity jobily ity dia nisy ny fanomezana mbolatra na atao hoe fahatsiarovana ireo le efa maty zany mpamorokira efa maty fa amin'izao izy zany dia le mbola velona mena fotoana manokana ihany koa ary ny tena lehibe indrindra dia ny fotoana manokana ho an'ny mpikambana amperinasa satria ireo zany atao hoe soavin'Andriamanitra ka afaka miatrika zany 20 taona izany. Voromaro ireo mpindro nanatrika ity fotoan-dehibe ity. Mahatratra 540 ny isan'ireo mpikambana mavitrika ao anivon'ny ama. Rakikiry raha voarakitra amin'ny kapila mangirana misa telo nefa navoakany ary mieritreritra ny mbola moaka ira fiderana vaovao ny ama. Nanamarika ny fotoana ny fampisehoana ny arahana tamin'ireo mpikambana avy amin'ity atokopira ity. Izay ny masaka azo natolotra ho antsika rehetra tompo kilasy tompo vavy tamin'ity takariva ity. Isaorany ianao tsy nisaraka taminay nandritra ny fotoanany vaovao. Manome fotoananao kosa ary ny eto amin'ny sampana fampalalam-baovao rapitso amin'ny ora mitovy mametraka ny veloma mandrapitafy ary tompo kilasy tompoko vavy.